Rahabatsika rehetra tompolasy tomboko vavy manaraka ny fahita lavitra TV Plus Madagasikara omety talata 7 ny volana May ity manasanao manaraka ny fampiaraham-baovao hatramin'ny farany. Miarahaba ihany koa Gracia Andrea Tsitoelina. Miarabanao roa miaro manana miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Tahaka ny mahazatra dia ny tapany voalohany sy amin'ny lohatenim-baovao avy hatrany ary no arahintsika trano ampolony no maika teny Tsarahonenana andray soro androany maraina ray mpianakaviana iray no namoiny ainy sy akila forehitra vokatra ity aitrano ity tao amin'ny trano fivarota-kazo teny an-toerana no miainga ny afo ary nitatra tamin'ireo trano manodidina. Nanomby antoka ireo mpiasa vola Emirati ao Dubai ny Flo Radioenina fa vonona nokatra varavarana i Madagasikara nandritra ny lahateny tao anatin'ny fanokafana ny hetsika ara-toekarena Madagasikara Dubai Business Forum mifampiankina ny fampandrosoana sy ny fampiasam-bola vahiny ka tosika anampy ny Madagasikara atratra ny fandrosoana kendrena ny fanokafana ny fiara-miasa amin'ny mpandraharaha sy ny fampiasam-bola Emirati hoy ny Flo Andry Radioenina. Zao kosa dia amin'ny tampanisaroa amin'ireo lohatenim-baovao. Olona roa no efa nosambory ny zandary noho ny fisandohana ny kaonty mitondra ny anaran'ny filoha-hevitry ny antenimiran-olona Nicolas Rabe Mananjara araka ny tatitra. Teratany Camerounais io nosamborina io izay ahina ho maniraka teratany malagasy ifampiresaka amin'ny malagasy sady mindrambola amin'ny teratany malagasy. Notanterahina androany ny CEP katolika fanadinana iraisan'ireo sekoly katolika manerina ny Madagasikara. Paikady ahafana mampitovy lenta ny fahaizan'ireo mpianatra ny fanatanterahana ity CEP katolika ity raha ny fanazavana. Trangam-piarahamonina avy hatrany no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao trano ampolony no mahiteny Tsarahonenana Andray Soro androany maraina. Ray mpianakaviana iray no namony ainy kila forehitra vokatra ity aitrano ity atao amin'ny trano fivarota-kazo teny an-toerana no niainga ny afo ary ny hitatra tamin'ireo trano teo amin'ny manodidina. Sarotra ny famonany afo noho ny tsy fisian'ny rano hoy ny avy amin'ny sampana mpamonjy vony nanamafy izany ireo mponina ary nilaza fa efa heritaona izao no tsy misy rano indray soro sy ny manodidina ny laza io tsy fisian'ny rano ihany koa ny somam-bahoaka ny avrahodiny izay tonga teny an-toerana ary nilaza fa tokony mametra-pialana ny minisitra voakasika sy ny tale jeneraly voakasika izany raha ny fanazavana rehefa tsy mavita ny andraiky ny mikana ndray mbola laza rafidy rakoto manalina no nidina teny an-toerana mitatratsika ny andindiny izay. Trano ampolony no mahiteny Tsarahonenana Andray Soro androany maraina. Tao amin'ny trano fivarota-kazo ny ainga ny afo ary miparitaka vetivety tamin'ireo trano teo amin'ny manodidina. Ray mpianakaviana iray no namony ainy ary kila forehitra tanteraka vokatra ity aitrano ity. Nisy ihany koa ny naratra ary maro ny rava-fananina tao anatin'ny indray mpimaso. Sarotra amin'ny famonoana ny afo noho ny tsy fisian'ny rano eny an-toerana. Efa tonga vetivety teny an-toerana ny sampana-pamonjy vony saingy tsy hafananoatra noho tsy fisian'ny rano io hoy ny zanaky ny maty. Tena olana zany dia izao tsisy rano zany, zay zany tsisy rano aty. Zay aloha zany tena nampalahelo voalohany. Dia zay zany izay mbo rankelynay mbo voangonay kely mbo fidinay kely reny zany no namonjenay an'ilay fivarota-kazo tato satria zareo aloha may voalohany. Dia izy nefa mifanakaiky amin'ny tranonay dia tsy maintsy hoe izay mandeha manampy. Dia tsy mahatosika intsony ilay rano dia mifindra taty aminay ilay afo satria ny rivotra koa ny fofofo. Dia zay zany zay rehetrarehetra zany samy koropakana mitady rano daholo zay rehetrarehetra. Dia avy eo natsiaro saina zany hoe mbola misy olona marary ao taraiky tao. Dia nandeha nakany zany ilay nenina dia hamonjy an'ilay marary. Dia izy indray ny taraiky tao satria ratsy zay no sisika hoe misy olona ao. Dia zay ilay anankiray vao modina moa ilay varavarana. Dia nalaina nosikirina tao misy ilay mamanay. Dia ilay mamanay tafavoaka fa ilay dadanay tsy tafavoaka. Nanamafy fijaliana amin'ny resaka rano io ireo mponina eny an-toerana. Laza izy ireo fa efa ho herintaona izao no ny ainy io tsy fisian'ny rano io ny eny Andray Soro sy manodidina. Nanamafy izany tsy fampian'ny rano izany ihany koa ny avy amin'ny sampana mpamonjy vona teny an-toerana. Nanambara izy ireo fa efa nitondra rano maro saingy tsy ampy namonoana ny afo ka tsy maintsy nila ny teny an-toerana. Tsy misy koa nefa teny an-toerana ka tsy maintsy nitady vahaolana hafa ho ny sampana mpamonjy vona. Ary ny olana anankiray ny sedraneny koa ny rano. Famatsiana rano zany. Ery pasapito eo amin'ny kiojany misy rano nefa ambany dia ambany ny pression rano.
fa natao zay fomba rehetra aloha zany hitantsika am'izao zany fa somary voafehary mamarana ny famonoana ny afo ny vondron'ny mpamonjy voiny. Iny camion orange be teo iny dia 16 mètres cubes iny fa tsy maharaka le 16 mètres cubes satria mafy loatra le afontsika teto. Enina zany zao ny camion nampiasaintsika teo ary mbola nampininy avy eo amin'ny vondrona vonjy voina ary ny pompier nisy ny corps de protection civile teo zay isorana azy, isorana ny police nationale, isorana ny gendarmerie niarany salahy tamin'ny famonoana ny afo teto fa raha tsy zay dia tsy vitan'ny pompier irery aloha la izy zay aloha zany dia tsorona. Laza io tsy fisin'ny rano io ihany koa ny solombavim-bahoaka Naivo-Raholdinina izay tonga teny an-toerana ary laza fa tokony mametra-pialana ny minisitra voakasika sy ny tare jeneraly voakasika rehefa tsy mahavita ny andraikiny. Fa za kosa manentana minisitra tsirairay rehefa tsy vitanareo le izy tsy zakany lohanareo sanatria dia aloha mametra-pialana fa tsy miandry sorona. Fa zao marina ne raha nisy rano za tena mitena anareo za manana gropy fa rehefa maty tsiro tsy ampiasaiko gropy miara maizina amin'ny vahoaka ako satria tsy mety amiko hoe zava aloha hitovy dolo ngetsaretra fa io jirama jiro rano ary nisy ako nany ny filoham-pirenena efa manome baiko fa volombelona miteny anareo fizaky mivoky fa tokony manana taktika manangetsaretra fa tsy tsaro ny enanareo io tsisy rano fa tsaria hatrany ambotatra izatsaisa fa efa manentana moa ny tenanay mba tanteraka azy. Efa tonga teny an-toerana ihany koa ny BMH naka ny vatana mangatsiaka n'ilay raim-pianakaviana maty maiky lafo-rehitry ny afo. Farentsika tao anaty lohateny vaovao ihany koa fa nanome antoka ireo mpiasa vola Emirati ao Dubai ny filoha Rajoelina fa vonona nanokatra varavarana ny Madagasikara nandritra ny lahateny tao amin'ny fanokafana ny hetsika ara-toekarena Madagasikara Dubai Business Forum. Mifampiankina ny fampandrosoana sy ny fampiasam-bola vahiny katosika anampy any Madagasikara atratra ny fandrosoana kindreny ny fanokafana ny fiaraha-miasa amin'ny mpandraharaha sy mpampiasa vola Emirati hoy ny filoha Andry Rajoelina nanome toky ireo mpampiasa vola Emirati ny filoha Andry Rajoelina fa azo ny antoka rehetra ilainy ireo mpampiasa vola Emirati te andraraha ao Madagasikara ny fitondrana Rajoelina izay nanao laharam-pameana ny fametrahana lalàna vaovao miaro sy mamporisika ny fampiasam-bola vahiny fa ombiazana ny hetsika Madagasikara Dubai Business Forum ho tanterahina isa-taona ary ifandimby andray ny hetsika i Madagasikara sy i Dubai fitiavana dony no mitatra izika izay andinizay. Firenena mahafeno ireo fepetra andrasan'ireo mpandraraha matanjaka te hampiasa ny vola i Madagasikara. Voalohany maneran-tany i Madagasikara amin'ny famokarana kaviara amin'ny fanondranana ny lavanilina. Manana tany 430 tapitrisa hektara azo amileny. Manampy ireo ny fanamboarana foto-drafitrasa toy ny lalana, ny serana tsambo sy ny serana mpiara-manidina azo hitondrany mpampiasa vola tantsorika. Madagasikara ihany koa ny mbola manana ny 500 ny renina voajanahary misy maneran-tany. Tsy tambo isaina araka izany ny sehatra azon'ireo mpandraraha vahiny ampiasana vola ao Madagasikara. Fotoana nentin'ny filoha Rajoelina nampahafantaran'ireo sehatra asa azo ampiasam-bola azo antoka sy hiteraka tombotsoa maharitra ho an'ny firenena malagasy sy ireo mpampiasa vola Emirati. Ny hetsika ara-toekarena Madagasikara Dubai Business Forum natao tao amin'ny Dubai Chambers sehatra asa izay sady tena laharam-pameana ho an'ny fanjakana malagasy ihany koa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. En premier lieu, la transformation agricole. Actuellement, 2 millions d'hectares de terres agricoles seulement sont cultivées, alors que la Grande Île dispose encore de 36 millions d'hectares de terres arables disponibles. Dans le domaine de l'énergie, or aujourd'hui, Madagascar, comme dans de nombreux pays africains, la production énergétique repose principalement sur des centrales thermiques. Investir dans l'énergie renouvelable est donc non seulement un choix, mais un devoir pour un avenir durable et inclusif qui nous mènera vers la croissance économique et le développement tant attendu par la population. Les énergies renouvelables représentent donc un investissement sûr et rentable. Dans le domaine des infrastructures, autoroutes, routes nationales, ponts, logements, zones économiques spéciales, infrastructures de transport modernes, tels sont les défis que nous avons lancés et sur lesquels nous avons encore besoin de partenaires techniques et financiers. Il en est de même pour les nouvelles technologies sur lesquelles s'appuie notre projection vers le futur.
Enfin, le développement de l'industrie touristique demeure un levier incontournable pour notre économie, car avec nos 5000 km de côte, Madagascar concentre à elle seule 5% de la biodiversité mondiale et 90% endémique. Nitanteran'androany tao amin'ny Dubai Chambers izay ivondronan'ireo tranobe nivarotra rehetra ao Dubai ny Madagascar Dubai Business Forum. Fiaonambe natao hanokafana fiaramiasa vaovao sy hampirisiana ireo mpandrara Emiraty matanjaka hampiasan'ny volana eo Madagasikara. Nanatrika izany ny filohan'ny Rajoelina niaraka tamin'ireo orinasa sy mpandrara malagasy mahery ny eni-polisy andaniny ary ny filohan'ny Dubai Chambers ny filotale jeneraly niary ireo mpampiasa vola sy matanjaka Emiraty anjatony eo anivon'ny Dubai Chambers ankilany. Iverenantsika izay vaovao izay rehefa avy eo fatoizantsika eo amin'ny sehatry ny fitaterana kosa ny vaovao natsangana ny vondrona manokana misahana ny loza-pifamoivoizana eo anivon'ny ministera ny fitaterana manoloana ny firongatry ny loza-pifamoivoizana. Anaramaso ireo tsy fanarahan-dalàna mitiraka loza-pifamoivoizana io vondrona manokana io hoentitra ny fampiarana ny lalàna samihafa mikasika ny fifamoivoizana nanamafy ihany koa ny ministera ny fitaterana fa tsy maintsy manana fahazahon-dalana amily na ny permis ireo mpitondra kodiaran-droa manomboka izao anomafisana ny aroloza ny fifamoivoizana. Mamitiana Andriamalolona Omega Rana Evjona no mitatitra ny andindiny izay. Mitsamtomby ireo tranga loza-pifamoivoizana amin'iseo vao ny herinandro lasa teo indray fiara tsy mataho-dalana no nifandona tamin'ny kodiaran-droa teny Ambatobe ka namoizana ain'olona indray. Tsy maintsy andraisina fepetra manokana manoloan'izany ireo loza misisy ireo ny kodiaran-droa ny ministera ny fitaterana. Izy ireo no maro anisa manao loza sy mahatonga ny loza-pifamoivoizana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny toe-tsaina sy ny tsy fitandremana ataon'ireo mpitondra kodiaran-droa mbola hita ho lesoka ny tsy fifehezana izy ireo ny lalàna mifehy fifamoivoizana. Ampanarahan-dalàna azy ireo tsy maintsy manana fahazon-dalana milina permis ireo mpitondra kodiaran-droa tsy hakanavaka. Dia anisan'ny mahantony lehibe mahatonga ny olona maty amin'ny lalana dia ny tsy fahaiza-miaina sy fitondran-tena tsy mendrika sy matiana hananan'ilay olona zany. Dia zay koa anisan'ny hoarosay dia nizaniza mitondra moto dia tsy maintsy manana permis. Ankehitriny dia miafina anatin'ny hoe latsaka ny 50cc zany dia sy tokony mitondra permis. Dia zay no atao. Anaovana an'izay dia iarovana ny olona satria tsy raha ohatra ka sy mahay miaro tena anjara ny fitondram-fanjakana andidiny fanjakana zany miaro ny olona sy fananana. Ankoatra izay ho apetraka ny vondrona manokana misahana ny loza-pifamoivoizana eo anivon'ny ministera ny fitaterana. Anaramaso ireo endrika tsy fanarahan-dalàna miteraka loza-pifamoivoizana ity vondrona ity iara-iasa amin'ireo rafitra maro lafy eo amin'ny sehatry ny fitaterana ny CAR. Olona roa no efa nosamboriny izandary noho ny fisandohana konto mitondra ny anaran'ny filoha-hevitry ny anteny mirandolona Nicolas Arbemananjara ny tatitra. Teratany Camerounais io nosamborina io izay ahina ho maneraka teratany malagasy fampiresaka amin'ny malagasy sady mindrambola amin'ny teratany malagasy mbola misy konto roa hafa mitondra ny anarany Nicolas Arbemananjara anefa mbola misy sandoka ao amin'ny Facebook araka ny hita amin'ny tambazotra serasera tsy tokony voasarika amin'ny fangataham-bola ataon'ireo mpisandoka ny mpampiasa ny Facebook satria tsy angataham-bola ary tsy manana orinasa mampiasa vola ny tenany mangataka amin'ny cybercriminalité ajany mba andray ny andraikitra manoloana ireo konty roa mbola miasa. Zora Barzona no mitatra antsika ny andindiny izay. Efa eo am-pelatana ny zandary eo anivon'ny cybercriminalité ilay teratany Camerounais izay ahina ho maniraka teratany malagasy mampiasa ilay compte sandoka mitondra ny anaran'ny Nicolas Arbemananjara teo aloha ary efa tsy miasa intsony io compte io amin'izao fotoana izao. Nanoka tamin'ny herinandro anefa dia misy compte hafa indray mitondra ny anarana Nicolas Arbemananjara ny iray ary toy izao ny sary miseho eo amin'ny famantarana. Mahazo namana 5,700 be izao ity compte ity ary mampiasa ireo sariny alefa amin'ny pejiny amin'ny mafiloha-hevitry ny anteny mirandolona azy na ilay compte vice-président du Sénat Nicolas Arbemananjara. Mbola misy compte iray hafa ihany koa mbola sandoka amin'ny anarana Nicolas Arbemananjara iny izay tena milaza fa compte manokana ary ity compte ity no mandefa story resaka fampiasam-bola sy
mampiasa vola be tsy mbola nangatabola taman'olona ny tenany ary tsy mampiodina vola toy ny petrabola alefa amin'ny numerony. Ny orinasa TV Plus Madagascar izay orinasa misehatra amin'ny haino aman-jery no orinasa sahany hatramin'izay ka hatramin'izao ary filoha-hevitry ny Ateny Merandolona misahana ny faritany atsimo no andraikiny eto amin'ny firenena tsy misy akoatr'izay. Raha misy afatra miafina mangataka vola manolona dia tsy mitombina izany ary aoka samy omaily ny rehetra manoloana ny fangatambona ataon'ny olona amin'ireo compte roa ireo. Compte tokana no ampiasainy eo amin'ny Facebook dia mitondra ny anarany Nicolas Jean Paul ary toy izao ny sary mivoaka eo amin'ny fanehoana. Mbola miantso ny mpitandro ny filaminana hatrany ny tenany andray ny andraikitra manoloana ireo fampiasana compte sandoka roa ireo sy amingorana ny ratsy amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera. Afa ireverenantsika ny vaovao mahakasika ny dian'ny filoham-pirenena any Dubai saingy amin'ny tontolo ara-politika kosa indray dia nakasitraka manokana ny fitarihana ara-politika ny filoha Andry Rajoelina amin'izao hetsika manome lanja ny toerany fandrarana izao ireo mpandraharaha Emiraty ary voalohany tamin'izany ny filohan'ny Dubai. Rahantsika ny fanazavana. C'est vraiment très important pour nous parce que le leadership, c'est celui qui conduit dans les stratégies ouvertes pour une nation. Donc le leadership, c'est le président et les ministres. Ils sont tous très ouverts, très enthousiastes et encourageants en fait pour attirer les investissements à Madagascar. C'est très bien de voir qu'il y a un véritable engagement qui vient d'en haut. Je suis sûr que cela construit beaucoup de confiance car le gouvernement est engagé, le président en personne s'est engagé et je suis sûr qu'il aura beaucoup de motivation et de confiance venant des investisseurs pour faire affaire avec vous. Spécialement la présence du président et le discours merveilleux qu'il a fait, je l'adore. Il a clairement expliqué que les Émiratis sont les bienvenus là-bas, qu'ils prendront soin de nous et que nous serions en sécurité. Namaly ny fanontaniany rehetra manodidina an'ireo seha-piariana azo trandrahana sy ampiasana vola ny hetsika Madagascar Dubai Business Forum. Tsy mijanona amin'ny fampahafantarana ny sehatra azo esana fotsiny nefa ny filohan'ny Rajoelina. Nametraka politika ny fampiasam-bola ny fanjakana porisihana ny fampiasam-bola vahiny. Ny tanjona dia ametraka tontolo ny fampiasam-bola azo antoka. Anisan'ny voarakitry ny lalàna vaovao, ny mikasika ny lalàna ny hetra mba ho tsotra sy ara-drariny ary mampirisika ny fandraharana izany. Tsy tokony hisy intsony araka izany ny fisalasalan'ireo mpampiasa vola Émiraty tsy hitodika amin'ny Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar est prêt. Prêt à accueillir les investisseurs émiratis, prêt à bâtir des partenariats gagnant-gagnant, prêt à mettre en valeur les talents de notre jeunesse et les richesses de nos terres. Chers investisseurs émiratis, Madagascar est une terre de valeur, une terre d'hospitalité, une terre de diversité. Et je le répète, aujourd'hui, Madagascar est prêt. Et je m'engage personnellement à ce que chaque investisseur émirati soit accueilli, écouté, accompagné dans la réussite de son projet. Anisan'ny fanampiseho ny fahavononana emetraka fiaraha-miasa amin'ny sehatra ny fambolena manokana ny Émiraty. Avec son excellence, on a parlé de comment on peut amener notre relation à une autre dimension et avoir beaucoup d'opportunités entre les deux pays. Et quand on regarde à ce que Madagascar a en termes de potentiel, en commençant avec les mines et aussi l'agriculture qui fait partie de notre stratégie ici également, et aussi l'autosuffisance alimentaire. Là, on emporte même jusqu'à 80% de tout ce qui se mange ici, donc en termes de nourriture, avec les fruits, avec les viandes. Donc, ça peut être importé depuis Madagascar. Fahombiazana ny hetsika Madagascar Dubai Business Forum. Voalohany no nisy fionambeny samy mpandraharaha Émiraty sy Malagasy zao, ho ny mpandraharaha Malagasy. Et très sincèrement, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me marquera vraiment pour toujours, parce que voir Monsieur le Président avec cette vidéo qui est très émouvante, il n'y a pas meilleur qu'une vidéo pour transmettre beaucoup de choses. Noho ny fahombiazan'ny hetsika ho tanterahana isan-taona ary fandrimby anay hetsika i Madagasikara sy Dubai. Nisy ny fionana manokana teo amin'ny filohan'ny Rajoelina, ny filohan'ny Dubai Chambers sy ny filoha tale jeneraliny
ny alohan'ny hetsika Madagasikara Dubai Business Forum niaraka tamin'ireo ministra malagasy isa-tsokajiny mandrafitra ny délégationna malagasy eto Dubai. Ovahiny ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alin'ny alarobia 7 Mey 2024 aoriny ny vaovao ny ben'ny tanàna commune Ambatondrazaka Andriamatora tafita solofo arivony fanantenana difana. Voalohany dia ny fanovana napetraka ao anatin'ny lalatsaina mihevitra fanotoetsaina no heverina fa fototra anankiray afahantsika manova ny tontolo mpiaramonina na rindram-piaramonina anankiray. Amintsika amin'teny izao araka ny lazainao teo dia manodidina ny efa-bolana teo no nitantananay ny commune urbaine Ambatondrazaka ny zavatra natao tao anatin'izay efa-bolana izay dia nametraka ny fototry ny rafitra rehetra ahafahana mandrindra ny asa amin'ny ankapobeny ary ahafahana mandeha any amin'izay lalam-piovana izay iverintsika fa fotokevitra ny joroana tany am-piandohana izay. Aza dinoina ary ny alin'ny alarobia 7 Mey aoriny ny vaovao fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara iarana amin'ny ben'ny tanàna commune Ambatondrazaka Andriamatora tafita solofo arivony fanantenana difana. Rampitso alarobia no anaranao ny fandarana manokana izay miainga any Ambatondrazaka iny miaraka amin'ny mpanao gazetinay Santatra Diamondra izay manasa moa zany ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka ratafita solofo arivony fanantenana oreny fampiranam-baovao Rampitso alarobia no anaranao izay fandarana manokana izay. Fa tahaka ny efa hitantsika omaly dia misy ny demokrasia mivantana santiona an'ireo fanehoan-kevitra ireo mitondra fanehoan-kevitra amin'ny onjam-peo ny zatebokaroa no entina amintsika indray ao amin'ity anio ity ny teo amin'ny tontolo politika moa no tena nahazo vahana tao anatin'izay fanehoan-kevitra malalaka ao amin'ny onjam-peo ny zatebokaroa izay manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina izay natratra teo amin'ny 1 teo nisan'ireo tonga nitondra fanehoan-kevitra santiona tamin'ny izany ireto araintsika ireto. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 ora sasany maraina. Filoham-pirenena rehetrarehetra ireo mandeha fa ny anaratsy ny daoly fa io fitondrana ankehitriny io ratsy lavitra noho ireo filoham-pirenena izay mifandimby teo tena ratsy lavitra mihitsy tsisy zavatra mandeha mihitsy eto Madagasikara. Madagasikara tsy maintsy mandroso izy fa miamiambro isika ankehitriny. Tsika anisan'ilay firenena folo voafantana anisan'ny farany. Demokrasia mivantana. Izy manakolokoloanao sy mikataka androsonanao indray ny fatianao amin'ny adaliana le filoham-pirenena fa iny fa miezaka amin'ny gauche et droite mba mitady atoany ty firenena sy volev malagasy fa tapalasaka naranana lalina dia mbola misy ihany zany ve dia mitiavana boka malagasy maninona raha zavatra mba asoto fanampiana anazy hoe ao président manaova tsara kokoa raha fa misy zavatra tsara ho amin'ny président dia ohatra mivoaka fahoriana ny vavanareo. Demokrasia mivantana. Fa aminay taporay ireo fa tsisy afaka miala amin'izao tsy fahombiazan'izao ka aza mifamandrim-pandrika aloha aza mifamandrim-pandrika aloha fa dia ataovy mazava ny resaka hoe venanana fahefana tamin'izao rejime izao nandraiky samy tsy fahombiazana rehetrarehetra. Demokrasia mivantana. Zavatra tiako tenenina itsika ny fahavalitsika rehetra na ny mpanohitra na tsy mpanohitra dia ny fahantrana ny vahaolana amin'izay fahantrana izay any tokony ho jerena daholo fa sy ny fanenjika itsika ny fanarahantsika amin'ity radio ity izao ny zavatra mba angatahako tompoko azafady. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 ora sasany maraina. Sationany amin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpiainonjam-peo zatebokaroa ihany moa reny entina amintsika ireny inona fa dia isesy eo ny fanehoan-kevitsika tsirairay avy izay tonga marobe miditra mivantana ao anatin'izay fandarana demokrasia mivantana izay izay alefantsika hatrany ato anatin'ny fampiranam-baovao nanomboka omaly fa eo amin'ny lafiny fizahantany sy mitombo hatrany isan'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara.
tsy maintsy apetraka ny fahasamihafan'ny tolotra omena ahafahan'ireo mpizahatany manana safidy anisan'izany ny fizahantany mitodika amin'ny tontolo iainana sy ny fanomezan-danja ireo vondrona olona ifotony tafiditra anatin'izany ny famokarana vokatra avy amin'ny akora voahodina sy fampiasa ireo vokatra biolojika anasongadina ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara hoentina ampahafantarina mandritra ny hetsika ho tanterahina eny Antaninarenina ny farany ity volana May ity ireto karazana tolotra ara-pizahantany vaovao ireo mampitandry amin'olona eo amin'ny sariny Omega Revitsona. Efa miarina tsikelikely ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara taorian'ny valinaretina Covid-19 natratratra amin'ny 7.7 tapitrisa dolara ohatra no nampidiry ny sehatry ny fizahantany teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 araka ny antotany sabizahantany hatrany amin'ny ray alina sy telo hetsy no tonga nitsidika ny Madagasikara ho an'ny taona 2024 hatrany ho an'ny telo volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity kosa mpizahatany mahery ny 3 sy 4 no efa nitsidika ny Madagasikara. Izy tomana hatrany ireo mpizahantany ilaina ny fahasamihafan'ny tolotra omena raha ny fanazavana anisan'izany fizahantany mitodika amin'ny tontolo iainana sy ny vondron'olona ifotony maro ireo karazana tolotra azo jifain'ny mpizahantany anatin'io sehatra io. Durable moa ilay izy satria misehatra eo anivon'ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana. Dia ihany koa ny fampivoarana ny maha-olona ifotony na ireo vondron'olona ifotony izay anomezana asa ho azy ireo apartirana resaka recyclage ohatra. Zay satria izay anisan'ireo exposant hitantsika amin'io fotoana io dia ny resaka orinasa sy ireo olona na ireo vondron'olona manao an'izay resaka recyclage zay. Dia mampiavaka ity amin'ny andiany voalohany dia misy ireo démonstration maro toy ny hoe resaka recyclage na papier ho lasa inona moa izy ity ho lasa assiette à jeter zany. Miditra amin'ny andiany faharoa ity hetsika ho fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fandrosoana lovain-jafy izay tanterana ny 3.1 Meo avy izao ity eny Antaninarenina. Fa vaovao mbola makasika ny fiona Madagasikara Dubai Business Forum kosa indray saingy makasika ny tontolon'ny fandraharana dia narokana fotoana ifampiresahana ianona ifanakalozana tamin'ireo malagasy mpandrahara eo amin'ny sehatra tsy miankina ny filoha Andry Rajoelina antolakandro teo atao Dubai Chambers taorian'ny fionambe Madagasikara Dubai Business Forum. Nalalaka ny fifainakalozana ka nahafahan'ireo mpandrahara ny zara ny etaetany sy ny fanamby hatrehany izy ireo eo amin'ny sehatra tsy miankina iray amin'ireo fanamby ny sehatry ny angovo izay nitondran'ny filoha Andry Rajoelina fanazavana sy vahaolana nambaran'ny filoha Andry Rajoelina fa afaka roa taona dia ho voavaha amin'ny ampahangoavana ny olan'ny famatsinan-govo ao Madagasikara ny famizarany ny filoha Andry Rajoelina ihany koa fa voamaika iroborobo ny fandraharana ny fizahantany ao Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahany EMAR vondrona orinasa goavana Emirati ny trano fandraisam-bahiny ao Anosibe any toerana ifitiavana Dony. Naharitra ora roa mahery ny fihaonana, ifampiresahana, ifanakalozana teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpandrahara malagasy miisa 570 nandray anjara tamin'ny fihaonam-be Madagascar Dubai Business Forum. Taoriany fanokafana ny hetsika dia nisy araka izany ny fotoana manokana natokana ny filoha Andry Rajoelina hihaonana amin'ireo sehatra tsy miankina malagasy. Nandritra ny fihaonana no nanehoany ireo mpandrahara ny fankasitrahana manokana ny filoha malagasy tamin'ny fitarihana sy ny fanapahan-kevitra anatanteraka ny fihaonam-be Madagascar Dubai Business Forum. En tant qu'entrepreneur et au nom de nombreuses TPME et PME présentes, je salue cette initiative porteuse d'avenir. Ce forum marque une étape forte. L'opportunité d'exporter à Dubaï est désormais concrète et accessible. Il nous revient en tant qu'entrepreneurs malgaches de la saisir avec engagement, méthode et esprit de coopération. Nasehony filoha Andry Rajoelina nandritra n'ity fihaonana ity fa filoham-pirenena mahay miaino ny mpandrahara ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fanomezana sehatra ireo mpandrahara amin'ny tany sy resaka mivantana aminy ny fanamby hatrehan'izy ireo amin'ny sehatra misy azy ireo. Nanatrika ny fihaonana ary nomena anjara fitenenana maly ireo fanontaniana manidikitika ireo mpandrahara ihany koa ireo minisitra rehetra teo. Sy ampiarina misy avaly no ny fampiresahana, ny fambolena, ny vola, ny fizahantany, ny fotodrafitrasa,
ny orinasa salatsalany sy kely, ny teknôlôjia vaovao sy ny serasera ary ny indostria. Anisan'ny voaresaka ny fanamby hatreny Madagasikara amin'ny sehatry ny angovo izay NDB ny fandrarana. 2 ans maximum, nous allons résoudre en grande partie le problème de l'énergie dans la capitale, mais aussi dans les provinces à Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on ne peut pas développer le pays sans énergie. No amafisy ny Floandry Rajoelina fa eo anila ny mpandrarana fanjakana malagasy. Ny famokarana sy ny fandrarana izay apetraky ny fanjakana ho andro fototra ny fampandrosoana faharoa amin'izao fitondrana Rajoelina izao. Manaprofo izany ny fanohana ny fanjakana malagasy, ny sehatra tsy miankina izany ny fikarakarana sy fanatanterana ny fionam-be Madagascar Dubai Business Forum. Tsy hijanona ao Dubai ny fikarohana lalam-piara-miasa ataony fanjakana ho fanosehana ireo sehatra tsy miankina. Si vous le souhaitez, on va faire aussi notre business forum à l'île Maurice. Et comme ça, vous allez contacter, avoir des contacts avec eux. Donc là, je ne demande pas ceux qui sont dans l'informatique à devenir fermiers. Mais chacun son métier. Mais pour vous dire que nous avons tellement, énormément de potentiel et d'opportunités. Taoriny nosy be hahazo ny anjara foto-drafitrasa mpampandrosony amin'ny fizahantany ihany koa ny Nosy Sainte-Marie ho ny Floandry Rajoelina. Otikanana tsy ho ela ireo foto-drafitrasa ireo ary ho tanterahina any Sainte-Marie ny filakevitry ny minisitra manaraka raha ny fanambarany Floandry Rajoelina. Neymar est venu à 3 reprises, 4 reprises, 5 fois en l'espace d'1 an à Madagascar. Cela marque leur intérêt. Et là, ils ont annoncé d'investir jusqu'à 5 milliards à Madagascar, puisqu'ils croient à notre potentiel. Mais il faut les accompagner. Il ne faut pas les décourager. Et c'est pour cette raison que j'appelle toujours à tout un chacun dans le secteur d'accompagner ces investisseurs. Iverina eto Antananarivo kosa indray isika miisa 700 ireo reny nangataka tantsorika manokana manoloana ny fahasarotany fiainana amin'izao amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo ambanana izy ireo afahafahana mamelona ny zanany sy anana antom-pivelomana manokana no tena tanjony tetikasa iray misy noho izany ny fiofanana ireo reny tokatena ireo izay miompana kokoa amin'ny asa tanany sy Bealanandre Mazava fetra Andriamananjara no mitrandraka izay vao zay. Mila tantsorika manokana ireo reny tokatena mba ahafahany mihoatra amin'ny fiainana sy mamelona ireo zanany. Maro amin'izy ireo no mangataka izany raha ho any eto Antananarivo renivohitra ary efa mitratra 700 raha ny tetikasa izay angatahana tantsorika. Zany dia hoe vita fiofanana nefa tsy miasa. Dia izany zavatra izany no tanjona lehibe izay kendreny commune urbaine Antananarivo mba ho tanterahana ao aorian'izao fiofanana izay atao izao. Misy noho izany ny fiofanana ireo reny tokatena ireo izay mimpana kokoa any amin'ny asa tanana. Aorian'izay ihany koa dia hisy ny fanomezana lalam-barotra ho an'ireo reny ireo. Ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana dia manao fiara-miasa amina fikambanana mpanao asa tanana hafa indray koa izany mandefa entana ny ivelany na manao famokarana eto anatiny dia reny olona ireny no mandray ny mpianatra izany. Fa ankoatran'izay ny ao amin'ny commune urbaine ihany koa dia tsy mitsahatra mitady lalana asa ahafahana mametraka an'ireto ankizy ireto hoe ahafahany mamelo tena. Ny reny tokatena amin'ny boriboritany voalohany sy fahatelo no nomboana ny fiofanana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana sy ny commune Antananarivo renivohitra. Manasantsika kosa ary zao anaraka ny vaovao tapatapany. Ilaina ny fianonany etaetan'ny vahoaka eny fotony mba hahalalana ny tena zava-misy iainany sy ilainy ho ny bentanana Tsaravinany amin'ny distrikany Manoro. Anisan'ny mbola fanambogoavana ny fanantsarana ny foto-drafitrasa ary anisan'izany ny lalana. Efa maro ireo lalana simba ao amin'ny distrika ka anaovan'ireo tompon'andraikitra antsy manokana nandritra ny fitsindiam-paritra ataon'izy ireo. Ny distrikany Manoro irery ihany angamba ny mbola tsy nisitraka n'izany fanamboaran-dalana amin'ny alalan'ireo engin nomeny Floandry Rajoelina ka dia efa misy moa ny fangatahana na ny demandy natao any amin'ny gouverneran'ny faritra dia mino sy manantena ny tenako fa atoato dia mba ho tonga aty na hisitraka n'izany hoe fanamboaran-dalana amin'ireo fitaovana izay nomeny fitondram-panjakana ireo izay arahana amin'ny faritra Antsinanana.
Tombotsoa betsaka amin'ny vokatra mivoaka satria ireny tambirimbidy ireny ihany no anamboarana ny lalana sy manatsara ny fotodrafitrasa ho an'ny commune. Mangataka amin'ny gouvernoran'ny faritra mba hamoaka noty ho fampiarana ny fandoavana ny tambirimbidy ny ireo vokatra mivoaka ao amin'ny commune amin'ny ben'ny tanàna ny somamboaka aja dina zorabarazona no mitondra antsika ny fanazavana mahakasika izay. Antony iray tena mamparefy ny commune ny tsy fiverenana ny tambirimbidy ny vokatra mivoaka ao amin'ny commune iray. Ireny ihany nefa no ahafahana manamboatra fotodrafitrasa sy mampihodina commune ankoatra ny famatsimbola azony commune amin'ny fitondram-panjakana. Betsaka ny vokatra mivoaka amin'ireo commune ao amin'ny district ny fanadina saingy tsy misy miverina amin'ny commune ny tambirimbidy na ny ristorina. Ty fakana ristorina any amin'ny commune Avaratra ty. Iny commune Avaratra iny dia laha sibotra fakana ristorina volamena. Misy olona ny faritra misy tombany. Misy olona mitona ny anaran'ny faritra. Tsy misy miverina amin'ny commune ny ristorina zay alana. Eto anao eto koa ny directeur de cabinet-nao zay tompon'andraikitra ara-maramila ihany koa. Mino fa any aminareo zany fitiavan-tanindrazana sy fangarana zany. Mba jereo ny commune Avaratra ao fa ahay ato sy atao hamelolo tokana fa ny tombotsoanay ny ilainay omeo ny kaisara zay ny kaisara ho eto anareo zay anareo. Mangataka amin'ny gouvernoran'ny faritra Vatovavy mba hamoaka noty ahafahan'ny commune mandray ny tambirimbidiny ny solombavambahoaka. Efa nilaza ihany koa ny gouvernora fa azo ampiasain'ny commune ny fiara fanamboaran-dalana ahafahana manamboatra ireo lalana ao anatin'ny commune amin'ny district ny fanadiny saingy tsy ampy ny vola ividianan'ny commune Solika ampiasana ny fiara lehibe ahafahana manamboatra ireo lalana any anaty commune ireo ho hiatran'ny solombavambahoaka. Ireo ihany koa dia antony iray ahafahana mamerina ny tambiribidy mba ahafahana mividy solika ho an'ireo fiara manamboatra lalana ireo. Horahintsika izao ny resabe. TV Plus Info mampiseho anatin'ny pejiny CPE Catholique ny tanterana androany talata 7 Mei 2024 manerana ny nosy. Anisan'ireo mampiavaka ny CPE Catholique ny fisian'ny taranja religion ary ny taranja eva. Tanjon'ny CPE Catholique ny ampitoviana lenta ny fahaizan'ireo mpianatra rehetra. Aorian'ny fivoahany valim-panadinana CPE ofisialy ho ivoaka ny vokam-panadinana. Polis-pirenena malagasy mampiseho anatin'ny pejiny fandaminana ny fifamoivoizana ataon'ny polis-pirenena. Kodiaran-droa miisa enina no nampidirina ambalam-pamonjana rehefa niakatra tamin'ny lalan'ny mpandeha tongotra tsy Ambojatovo. Hetsika fampanarahan-dalàna eo amin'ny famoivoizana mitohy hatrany ny hetsika fandaminana ny famoivoizana ataon'ny polis-pirenena eto Antananarivo. Ny 9 Mei 2024 moto miisa enina ny tratran'ny polisy avy eo amin'ny compagnie urbaine d'intervention Ambodiomby tamin'ny fandikan-dalàna miny miakatra trottoara ka nampidirina andalam-pamonjana eny Tsaralalàna. Isy hatrany ny hetsika tapaka tahaka izao ary tsy neny Ambojatovo rery no anaovana izany. Dinosy Kispas mampafantatra jiro ny verina tapaka no niteraka court-circuit ka namaitran'olona teny Kenya ny Tanjombato ny alahady tolakandro teo. Maitsy nisy niraisina netana sarobidy rehetra sy ny vola tahiry. Ny fanampian'ny mpiara-monina no nahafahana ny feny hafa tsy nitatra tamin'ny trano hafa. Vaovao malaza eran-tany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny maty tsy tradrano ny lehilahy teratany malagasy iray omaly ariva rehefa nidona tamin'ny hazo niaraka tamin'ny quad ka nipitika 4 metatra teny amin'ny tany Morisy. Randrenarivo ny aina James Roberto no anarany ary 4 taona izy. Vaovao malaza eran-tany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny fiara iray no nandona olona maro nandritry ny fankalazana ny fahazon'ny Liverpool FC ny amboara tamin'ny Premier League omaly. Olona 10 no naratra ary nisy zaza tamin'ireo. Mosamborona moa ilay mpamily. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny samy eo amin'ny vondrona any no misy ny Ankoay 3-3 lehilahy sy vehivavy any amin'ny FIBA 3-3 World Cup 2025 any Ulaanbaatar, Mongolie ny 13 hatramin'ny 17 Jona zao. Ricaville
Zandary tao amin'ny bourgade territorial Brickaville izay nitarihan'ny lehiben'izy ireo no nanao asa sosialy ka niantso ireo renibe antitra teto an-tampon-tanànan'ny Brickaville ka nizara vary fotsy mba ho fanampiana azy ireo amin'izao mariky ny fetin'ny renizao. Fihetsika tena mateidera ary tsy mbola fahita teto hatramin'izay ka isaorana azy ireo izany. Falybe i Mamandety mipetraka ao Ampasimanolotra Brickaville, isan'ny renibe antitra tonga raha nahenony feo fa misy fanomezana avy amin'ny zandary territorial Brickaville ka mba tonga sady mitondra valizy kay marina tokoa fa tsy resako nono ko dia nanome fakasitrahana ireo zandary satria tena manakaiky ny vahoaka marina izy ireo ankehitriny. Fa eo amin'ny sehatry ny jony kosa indray avela ho an'ny malagasy mitrondro fa tsy mahazo anarana maka izany ireo mpanjono vaventy vahiny sy malagasy mampiasa arato raha nambara ministra ny jony sy asiany toe-karena manga. Ny lamatra irery no azon'ireo sambo lehibe vahiny tsoina eto Madagasikara raha nambaran'ny ministra ny jony sy ny toe-karena manga misa 1/3 ireo sambo lehibe ireo any vondrona Europeana raha 2/20 ireo ivelan'ny vondrona Europeana ho ny fanazavany. Anisan'ireo fanamby fatoana amin'izao fotoana izao ho an'ny sehatry ny jony ny fanjari-tsakafo, ny famoronana asa ary ny fampihenana ny fantrana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny toe-karena manga ka anitana ireo mpampiasa vola ho ny fanazavany. Mikandrem-bola za eo amin'ny sariny Arfidy Rakotomanarina. Avela ho an'ny malagasy tanteraka ny trondro fa tsy omena lalan'aka izany ireo sambo vaventy lehibe vahiny sy ireo mpanjono lehibe malagasy mampiasa file ho ny ministra ny jony sy ny toe-karena manga. Ny lamatra irery ihany no azon'ireo sambo vaventy lehibe vahiny jonoana izay nanomezana fasondalana azy ireo. Mahazo manjono ny trondro kosa ireo mpanjono lehibe malagasy raha tsy mampiasa arato hoy ny fanazavahany. Ireo fahazahon-dalana zay omenan'ireo sambo lehibe anjono ho antsika eto Madagasikara zay lazaina fa ny ressource tonnière irery ihany na ny lamatra irery ihany no navelantsika ho jonoiny ireo sambo vahiny eto amintsika. Izay lazaiko fa 1/3 ny andry zareo vondrona Europeana, 2/20 ny andry zareo ivelan'ny vondrona Europeana. Mbola tsy nanao soni na indray mandeha amin'ny tenako licence de pêche ho an'ny mpanjono avy any ivelany anjono resaka trondro ho antsika eto Madagasikara. Ny trondro dia navela ho an'ny malagasy ary mbola tsy nanome na indray mandeha ihany koa ny tenako licence de pêche ho an'ireo mpanjono vaventy eto Madagasikara ka anjono ampiasa filet, palangre sy palangroty irery ihany no ampiasaindry zareo. Zany rehetrarehetra zany dia paikady napetraka atsika mba hahafahana mamerina n'ilay stock ary indrindrandrindra manome sehatra ho an'ilay mpanjono malagasy izay mpanjono madinika eto amintsika moa zany. Manana fitaovana maro ahafahana mampiroborobo ny toe-karena manga i Madagasikara. Betsaka ireo firenena anatin'ny vondrona Afrikana indrindra ireo anatin'ny vondrona SADC makatahaka ny eto Madagasikara eo amin'izany fampiroboroboana ny toe-karena manga izany ho ny ministra ny jony sy ny toe-karena manga. Ilaina ny hamadihan'ireo fitaovana mba ahomby tsy maintsy mitady loharanimbola ihany koa hoy izy. Isan'ny fanamby fatoana amin'izao fotoana izao fanomezana sakafo mahasalama na ny fanjari-tsakafo. Isan'ny fanamby hatrehana ihany koa ny famoronana asa. Fanamby ihany koa ny fampihenana ny fahantrana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny toe-karena manga. Hitady ny opportunité na ny tombony rehetra misy ahafahan'ireo mpampiasa vola misehatra i Madagasikara hoy izy. Jereny ihany koa izy ny lalàna mba tsy hampihemitra ireo mpampiasa vola. Isy ny tondrozotra handrisika ireo mpampiasa vola eto Madagasikara ho ny ministra ny jony sy ny toe-karena manga. Ambarany masovon'ny vondrona Europeana eto Madagasikara fa miteraka tombotsoa lehibe ho an'ny Madagasikara ny sehatry ny jony sy ny toe-karena manga izay anisan'izany ny famoronana asa. Nanomboka androany ary farina rampitso eny amin'ny Carleton Nosy ny fivoriana mikasika ny fampiroboroboana ny jony sy ny toe-karena manga. Horaintsika izao ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe fondro indray no izana ho fantarina. Ny hoe fondro dia iray tarika amin'ny hoe soketa na adisona, izany hoe tsiny fanakianana avy amin'ny olona. Madika azy amin'ny teny frantsay ny hoe blâme na koa hoe reproche. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ao anatin'ny fomba fiteny manao azafady hoe miala tsiny, miala fondro, na ihany koa ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity mahazo fondro eo ianao fa aleo tsy misalovana ny asan'ny hafa tsy ampeverana.
hitantsika ihany koa voambolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa miteny malagasy tandremo fa mahatonga anao higadra any amponja ny fanansoketana tsy misy pirofo mazava ny olona tsy manam-pondro. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasana amin'ny andavanandro ilazana soketana koa adsoina izany hoe tsiny fanakanana avy amin'olona ity voambolana hoe fondro ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Dao ijery ny eo ara hoe Orange eo anilanao n'olitra ao anao moteur action. Barbazé aiza verena fa tingely le vola e. Tsy fantatrareo ndraiky zay le asa. Raha talisy. Ahoana mandeha? Ahoana? Voaka ho le vola. Voaka le vola ve? Tonga le vola na lefa. Angala tany? Tany ahoana fa voaka fotsiny le vola atao anaty telefonako na lefa ny Orange le iziko. Ay. Tonga dia 20 millions. Izy rehetra ny azo daholo. Izy rehetra azo daholo efa tiny la. Efa ty. Ay anaty anazy anao io. Saka andeha hoany mihitsy hoe anatan'le vola kay anao kay fa ni anatapoko. Za koa tena sinja mbola isavadiniko tany an-trano dia mbola verina kely io. Za io avy tonga dia nireserva le tany. Ay nireserva le tany? 20 le izy disy avy nitsika sala. Dia tena disy. Tonga dia androsony an-trano sa tonga dia pahiana reto ny anako? Afaka tonga dia omeko eto ny anlako sa. Manera ny an-trano fa vola bezany dia sy pahita tiako. Ty ve ny andananany va ty. Pa ahoana ty? 10,000 inko. Iny anjara lako. 10,000 ahoana e? 20 millions vola ve dia 10,000 menao na manana 10 afaka tsika anao. 10 millions dia 10 millions. 10 millions la 10 millions na. Ny ividanako tany. Dia efa voalohany 25,000 ty. 10,000 inko. Normal be zany. Tadidio tsara tamin'ny heritaona. Ay tadidiko tamin'ny heritaona maninona? Tamin'ny heritaona ela tonga tany an-trano. Ila sy mampindra 7 millions itsy. Antsaiko andeha mariage lisa tamin'izay mariage ny iza moa dia hoe anao complet daholo lisa menakavy 7 millions lany. 7 millions zay takiko any amin'ny lavana tsy avery la mihitsy mandraky ty ny androany. Tonga tany ny vadiny la le hoe tsy haiko misy iny hoe anao fitsangatsanganana amin'ny Dorcas moa tamin'iny. Tamin'ny novembre anao fitsangatsanganana Dorcas naka 7 millions la ohatriny moa nalainy tamin'iny. Raha 2 millions 5 hoe andeha hitsangatsangana ny Dorcas 9 millions 5 zay. 9 millions 5 zay. Dia ahoana zaniko 9 millions 5 eto mbola tiako zany ty. Aka le frais an'la isan'andro le eo mba ataovy ihany ny frais-ako, efa ataovy ihany ny frais-ako rehefa le andeha asa reny. Reny efa ankotiko. Efa ao daholo ny kotonandro. Efa nataoko ny kotonandro fiaina. Ty sisa volambola 10,000. Ty ara mbola ananako 900 la tamin'ny anina. Zao ka nangaza ty efa tsisy tatsony. Zao 900 iny. Zay. Dia maza mitrosatrosa tsony amin'ny manaraka rehefa tsy voalola trotsy. Zao tonga dia alaiko amin'le agny saketana tsisy ninina mihitsy iza mabana tena ninga zay mianakavy. Nenareo lanina amin'ny tsisy dikany le sady trosaina le volako. Andeha anaovana akanjo hoanina ve le tsy azoko mihitsy amin'ireny maninona raha manao akanjo tsotra fotsiny dia vita le izy. Fa fitsangatsangana Dorcas andaniny la ohatriny. Andeha ho any amin'le tany ako. Vidy tany zany nareo? Nahazo tany ako. Ny anahy vola tonga dia hividanako zavatra fa tsy anaovanaovako ohatrany dia avy eo koa mbola firy nareo amin'le tany? 2 zara le izy ao. Zay. Mamevy kely ray di kely ako dia mba tosaiko any aminareo raka. Zay re neny ty mbola trosa ihany trosa. Anasy raha angava ino aza manao an'izany talisy e. Fantaro izay lahara-pahamehana eo amin'ny fiainana. Efa nitrosanao mba tsy hisy midisa-disa eo amin'ny fiarahamonina misy anao. Coupé dans la boîte. Gracia ny toerina hitondra antsika ny songadina ny tena kosa mitraka ny velomo mandrapitafa ao amintsika rehetra.
vaovao eo amin'ny sehatra ny fampianarana noentsika atao anatin'ny songana no tanterahiny androany ny CEP katolika fanadina iraisan'ireo sekoly katolika manerana ny Madagasikara paikady ahafahana mampitovy lenta ny fahaizan'ireo mpianatra ny fanatanterahana ity CEP katolika ity raha ny fanazavana anisan'ny mampiavaka ny fanadinana ny fisian'ny taranja religion na fandaliana mpinoana mbola aorian'ny valim-panadinana ofisialy ny CEP ara-panjakana kosa vao mivoaka ny voka panadinana ho an'ny CEP katolika raha ny fanazavana trany mampidinandriambolona sy eo amin'ny garany avy-jaona mitondrantsika izay songadina izay. Anisan'ireo fobe-panadinana mandray ny CEP katolika ny eto amin'ny lycée Saint-Gérard Mahela Andepony Alasorandroany nanomboka rapitona ny fanadinana raha valora maraina araka ny toromarika vavaka nanombohan'ireo mpiadina ny tontolo andro mialohan'ny rosoana tamin'ny fanadinana. Masina Maria Andriamanitra, midavoana mpanoto, ankehitriny ary amin'ny andro fampiasanay. Amen. Manatanteraka ny CEP katolika avokoa ireo sekoly rehetra manerana ny nosy, mitovy avokoa ny lazadina raha ny fanazavana. Misy ireo taranja rehetra ianarana ny an-tsekoly ny fanadinana, saingy manatombo amin'ny fisian'ny taranja religion sy ny eva. Amin'ny maha CEP katolika azy aloha misy mampiavaka kely entre parenthèse ny religion no anombohana azy androany, ny taranja fandaliana mpinoana 30 minutes eo amin'ny durée an'io dia vita izay dia tonga dia manao correction avy hatrany ny correcteur dia ohatr'izay hatrany dia zahanay zany vita androany ny correction rehetrarehetra. Manana ny lanjany manokana ho an'ny sekoly katolika ny fanatanterana ny CEP katolika raha ny fanazavana. Anisan'ny paikady kosa izany ahafana mampitovy lenta ny fahaizan'ireo mpianatra izy ireny ireo lesoka iombonana ka ahafana mitondra fanatsarana ho an'ny kalitao ny fanabeazana ho an'ny sekoly katolika. Tena manana tanjako avana be ity CEP katolika ity satria ny sekoly katolika koa dia manana tanjony objectif ny hampiakatra ny niveau zay anankiray. Manarakaraka an'izay ihany koa ity CEP katolika ity dia tsy hoe eto amin'ny centre Alasora ihany na district ana Alasora fa manerana ny diocèse Antananarivo, manerana Madagasikara mihitsy. Dia tanjony anankiray ihany koa zany ny hoe hampitovy lenta ny niveau an'ny ankizy rehetrarehetra eo amin'ny sekoly katolika na ambanivohitra na andrenivohitra dia zahana ny hoe hampitovy niveau an'ireo mpianatra eto amin'ny sekoly katolika ireo. Tahaka ny fanadinam-panjakana misy ny lamina manokana amin'ny fikirakirana ny fanadinana manomboka amin'ny fandrafetana ny lazahadina ny fanaparitana izany ny fizotry ny fanadinana ary ny fitsarana ireo taratasy-panadinana rehetra vao vita ny taranja iray dia irosona ny fitsarana izany tsy mivoaka kosa nefa ny valim-panadinana ho an'ny CEP katolika raha tsy ao aorian'ny fivoan'ny voka-panadinana ny CEP ara-panjakana. Nanamafy ireo sekoly katolika fa efa tafiditra sahady anatin'ny fiomanana amin'ny fanadinam-panjakana CEP ity fanadinana ity ankoatra ireo fanadinana andra ny indro miantona efa no tanterana mialohan'ny fanadinana ofisialy tanterana ny 17 Jona ho avy izao manerana ny nosy. Dia izay ihany koa netiko mamarina ny fahapalam-baovao amin'ity alina ity mankasitrika antsika manaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.